Efa nanapa-kevitra koa fa tsy anao zay anadalan'ny eritreritro raha ho ampian'Andriamanitra dia iainao anatrehana dia tsy anao zay anadalan'ny eritreritro tsy rarako na manao zany daholo zao tontolo zao fa tsy manao zany sika rehefa manelingelina antsika zany satria manakorotana ny ao anaty ao zany. Mila manao fanambarana nareo amin'ity herinandro ity dia manomboka manaraka ny fitarian'ny feon'ny fieritreretanareo. Hitanareo zao tena tsotra aminareo dia ilaza aminareo. Mety matsiaro meloka amin'ny zavatra sasany nareo zay tsy misy tena maratsy azy dia tsara kokoa anao ny miala. Ary afaka manaprofo zany ara-Baiboly amin'ny Romanina 4:12. Tsara kokoa aminareo ny miala. Mba hananareo fiedanana na dia tsy dia misy zavatra hoe tena tsy mety loatra aza raha mihevitra ianao fa tsy mety zany dia tsy mety aminao zany. Dia mila tsy manao zany ianao dia mitohy mianatra dia mamela an'Andriamanitra ny mianao aza vanafoanafoana mikasika ny fahafana izay anananao ao amin'i Kristy. Hitanareo mahalala karazana kristiana izay afaka mijery zavatra amin'ny fahitalavitra tsy manahirana azy akory zany rehetra zany izay tsy afaka jereko. Dia mahitsy aminareo matetika te hijery zany koa. Za zany ohatrany hoe manina ary zany manahirana fa tsy manahirana anareo. Tena tsy azoko zany. Zany zao dia tena mbola zavatra tsy takatro. Manina zany manahirana anao fa tsy manahirana. Tsy haiko aloha fa efa nanamboatra saina fa rehefa manahirana dia efa tsy anao zany aho. Zany akory tsy mahatsara mihoatra ny olon-kafa rehetra na hanokana kokoa na masina kokoa noho ny olon-kafa rehetra fa tsy haiko hoe manina ny olona sasany afaka manao karazan-javatra izay tsy manahira-tsaina azy mihitsy zany dia ny sasany ray tsy afaka manao zany. Ny any fantatra dia hoe hijoro eo anoloan'Andriamanitra dia anao tatra ny fiainako fa tsy olon-kafa nanao an'izany. Dia mivavaka foana mba tsy ho mpanao fombafomba mba hazoky izay fahafana rehetra izay mety ho afaka nanana sy ankafizina fa efa nanao fanapa-kevitra koa fa tsy anao izay anadalan'ny eritreritro raha ampian'Andriamanitra dia iainao anatrehana dia tsy anao izay anadalan'ny eritreritro tsy rarako na manao zany daholo zao tontolo zao fa tsy manao zany sika rehefa manelingelantsika zany satria manakorotana ny ao anaty zany. Fa ny hafaran'ny zavatra ataontsika rehefa tsy mahatsiaro mety amin'izany tsika dia tsaraintsika daholo amin'izay ny olona rehetra izay manao zany. Ary afaka miditra amin'ny zavatra sasany fa aleoko kokoa tsy makany. Raha misy zavatra manelingelina ny eritreritra ao aza mihevitra hoe tinge tsy hanalatso any an-danitra ka ataoko ihany zany aloha fa raha manelingelina ny eritreritra ao zany dia aza tao. Tsy rarako izy akoa no manao zany. Tsy hainao nge izay zavatra no man'Andriamanitra ho anao e. Tsy hainao zany. Mety ianao zao ilay olona iray izay raha mbola mitohy manao zany dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana anao zany aoriana kely. Andriamanitra mahalala izay ilaintsika ary mandresy lahatra antsika izy arakarak' izany raha miaino azy sika dia lasa anana fiainana mahafinaritra. Fa hainareo ilay mampatahotra antsika ilay fangirifiriana kely izay ananantsika amin'ny fanajanona-javatra. Marina zany ilay fangirifiriana kely izay andalovantsika anajanona-javatra. Aleo averiko indray zany. Aza matahotra ilay fangirifiriana kely izay tsy maintsy andalovanao mba anajanona-javatra ray. Na ianao zany mijaly mandrakizay satria Andriamanitra tsy hanovany sainy. Na sika afaka mijaly aradrariny amin'ny fotoana fohy dia aveo ho afaka. Tsy mahafinaritra ve ny fahafahana? Ka na dia Romanina 4:12 aleo any eo zavatra roa aminareo eto. Ore olona manana zavatra betsaka atao fa mbola miverina indray amin'ny herintaona angamba. Romanina 4:12 voalohany sy faharoa ary ho an'ny olona izay malemy finoana ny tena marina izy dia milaza hoe ho an'izay manana eritreritra malemy raisinareo izy ho amin'ny fankatiavanareo fa tsy nitsikerana ny heviny na hitsarana azy ny amin'ny fieritreretany na hanadalana azy amin'ny alalan'ny adi-hevitra. Tena tiako izany. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana ny zava-maniry ihany izao. Paoly zao miresaka zavatra manokana mihitsy eto miresaka mikasika ny hena izay natolotra ho an'ny sampy izy.
Ny andro izay nanondratana izany zao, saika zavatra miverina foana ho an'ny hena, karazana hena samihafa izay natolotra ho sorona ho an'ny sampy. Haintsika fa na dia mbola teo ambanin'ny testameta taloha aza, dia karazam-biby samihafa natao fanatitra, eny fa na dia ho an'Andriamanitra aza. Fa rehefa natolotra ny sampy izany hena izany, betsaka ny olona mamaritra izany ho voaloto. Sy hoe zavatra tena mila lavirinao mihitsy. Zao, rehefa tonga ny torony amin'ny fahasoavany Paoly, ny toetra fotra dia hoe ary tsy hanam-potoana be hitotrananareo amin'izany teny rehetra izany aho, fa ny toetra fotra dia hoe haiko fa tsinotsinona ny sampy ka ahoana moa nahatonga ny hena izay naterina tamin'ny sampy lasa hoe raha tsinotsinona izany, tsy voalotony koa ny hena izany, tsy nanana olana tamin'ny fihinanana izany izy, tsy mba nisy olana mihitsy izy tamin'ny fihinanana azy, fa mbola tena betsaka ny olona izay tsy mahatsiaro hoe tsy ho manoto izany izy rehefa mihinana izany, satria izany ny fomba nampianarina azy efa ela be. Hoy Paoly hoe raha mahatsiaro meloko nareo dia aza atao izany. Dia aza mitsara ny olona izay manao izany, ary ho an'izay manao izany indray aza mitsara izay tsy manao. Le tepika dia hoe mila mianatra ny fomba fandehanana rery eo anatrehan'Andriamanitra sika, dia mamantatra fa hitondra tena rery ny amin'ny taditra momba antsika sika. Za tsy manao zavatra satria izany no ataon'ny olona rehetra, tsy voatery tsy hanao izany satria zareo tsy manao izany. Malalaka amelan'Andriamanitra hitarika ho amin'ny fomba manokana. Mazava ho azy fa misy zao zavatra izay lazain'ny Baiboly mazava tsara. Sika tsy mahazo mandaingy, mangalatra, mamono olona, manao fitsangajangana, azonareo tena mazava ny zavatra izay ataontsika sy tsy ataontsika. Fa misy koa ireo zavatra maro izay tsy hanomezan'ny Baiboly taro-dalàna mazava, dia eo sika no mila mianatra ny hotarian'ny fanamasina, dia mianatra matoky an'Andriamanitra. Andriamanitra aza vao ny eritreritro, manomboka mivavaka ohatr'izany ve ianao? Mety mbola tsy mivavaka ohatr'izany ianao, ma Andriamanitra aza vao ny eritreritro. Ianao ihany manome any eritreritro, fa fiasan'ny saiko izany ary natolotra ho ahy mba hanesoranao ahy amin'ny olana. Mandresy fanapa-kevitra androany fa anaraka fiadanana ianao. Amen. Eny ary zao. 5, ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy hafa izy. Dia eo zao hitanareo ankehitriny zao sika manana fanontaniana maro izay tonga mikasika izay tokony ho toetrantsika mikasika ny sabata. Ny Baiboly milaza fa tokony hitandrina sabata sika zao. Ny olona sasany milaza fa tokony hanao izany sabotsy. Ny olona sasany indray manataro-dalana fa manaraka ny lahady izy. Amiko isan'andro sabata foana. Za zao mandany fotoana ela miaraka amin'Andriamanitra, tsy ho vita kokory ny amelandro ray ka tsy mba hanao izany. Nefa nareo matetika misalasala miteny olona zavatra ohatr'izany satria ianao ihany ny voalohany hitsaranao eo. Dia avy eo ianao ahita ireo sasany izay mety ho Andriamanitra no mitarika azy eo aminao mba hanokan'andro ray isan-kerinandro handany izany andro izany ho azy. Mety asain'Andriamanitra manao zavatra hafa ianao, tsy voatery hiova ianao noho ny amiko, za koa tsy mila miova noho ny aminareo. Efa nandresy lahatra ny saiko hiaina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fomba izay inoko fa tiany hiainako marina. Rehefa mifoha maraina dia maka kafe dia mitady an'Andriamanitra. Mampisotra tsy voatery andry ny lahady ho an'ny ankamaroanareo. Izany no androkanesanareo any am-piangonana sy iarahanareo fianakaviana ny sabatsy sika ary hoako izay miteny ho ahy ho za mino fa midika izany hoe mila manana antoka foana sika fa manana andro ray hitsaharana. Raha tsy miala sasatra ianao tsy maintsy arary ihany, dia tena iasa saina be ianao arehatra izany ka mila manana andro ray ianao izay ahafahanao mitsahatra. Dia ahoana izany pastera raha tsy maintsy hoalahy izany dia ananaolana izy satria miasa isan'andro. Jereo tamin'ny fotoan'andro izay indresan'ny Paoly an'izany dia nanana karazan'andro fety maro zareo, lalana any amin'ny tiandro ity, lalana any amin'izao andro zao, lalana mikasika ny andro hafa, ka tsy nijanona teo amin'ny sabata ihany izany fa atao koa ireo fialan-tsasatra ny fomba fivavahana maro, dia tsy maintsy manao izao dia manao izao, dia tsy afaka manao izao tsy manao ity zavatra ity koa. Dia hoy Paoly hoe ny olona sasany mahatsiaro mila manaraka ireo karazan'andro manokana, ny olona sasany mahita ny andro rehetra mitovy. Ny isan'andro dia feno an'Andriamanitra foana amiko. Ny zavatra rehetra mikasika ny fiainantsika tokony ho ao foana Andriamanitra. Izy rehetra tsy manome 10 minitra aza akory sika maraina sika nefa miaina ho azy, ka rehefa mianatra mamela ny eritreritra hitarika anao ianao, zay ianao no tena miaina ho an'Andriamanitra isan'andro, satria rehefa mametraka ny tanany amin'izany izy ka manao hoe tsy dia aleonao miala. Marina izany. Zany tsy resaka hoe mifoha maraina ianao dia manome an'Andriamanitra ny lisitry ny zavatra ilainao ataony amin'izany andro izany, dia avy eo ny ambiny zavatra izany anaovanao izay rehetra tianao.
fosika maraina de mitady an'Andriamanitra tia nompo anao androany miasa ao anao te hivoaka any amin'ity tolomaiziny ity de mba ho fahazavana aiko fa afaka tarianao amin'ny fanamasina aiko fa afaka azavainao ny eritreritro za tsy tia anana eritreritra miasa mafy zany tia anana fahafana kafizy zavatra rehetra afaka kafiziko fa za koa nefa tsy tia anana eritreritra tsy afaka miasa zany mihitsy za tsy tia anao zavatra diso zay tsy ho fantatra akory hoe manao zany akay ka Andriamanitra mangataka hanampy anao ampianatra fa kasi ny tananao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako zay mbola tsy ekeninao ary manao fanekena fa hiezaka ny ala amin'izany. Amen. Nahazo fafinaretana amin'ny aradrariny ndao jerena ny 4:12 sy 10:12 Romana 4:12 4:12 sy 10:12 malala sady matoky eo amin' Jesosy tompo fa tsy misy zavatra maloto azy fa raha misy manao zavatra ho maloto de ao aminy ihany no maloto izany averiko ihany fa miresaka karazan-tsakafo maro izy eto nefa tsy hoe maivana tsy madio ihany zany voaloto sy tsy masina ho an'izay rehetra misaina fa tsy madio zany de ndao jerena ary zao ny 2:20 sy 3:20 fandresen-dahatra manokana amin'ny resaka ohatr'izany ampiaro reny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de tazono an'ny tenanao tena tiako zany mety fotsiny alalany marina de ankatoavy ny sitrapony sambatra faly sady mateo ty izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny izay tsy mila mandresy lahatra ny tenany amin'izay zavatra ho ataony tena tsara zany zao fa inonge zao hoe fa izay mianana de meloka raha omana misalasala fieritreretana izay malemy ka rehefa mihinana ihany angamba no ianao satria tsy avy amin'ny finono zany de voaheloka ihany ho anatrehan'Andriamanitra fa na izany aza zay rehetra tsy avy amin'ny finoana de ota zay rehetra vita tsy misy fandresen-dahatra ny amin'ny faneken'Andriamanitra zany de fahotana zao afaka milaza aminareo fa ny olona tokana afaka mampahery zao de ireo zay vonanao zany sasany mihevitra fa tapitra zany tsy mametsina anareo mila misaina zany ho tapitra nareo matetika sika mampahery sy mitehaka amin'ny zavatra rehetra fa tsy tena mamery sekondy isainana tsara zay everana izay tika an'za marina tiany tenako zany tena vavona ve nareo vona melan'Andriamanitra hitarika ny fiainanareo vona metraka an'Andriamanitra eo amin'ny sezan'ny sofera efa hiala amin'ny fifandraisana sasany ve zay efa nanananareo taloha ka nasion'Andriamanitra fa manapozina amin'ny fiainanareo manam-pandrina ny an-dany herintaona na roa ve toetra rery mandram-panomezan'Andriamanitra anao karazana fifandraisan-danitra tokony hofalinareo fa efa melany ny fotoanako Kolosiana 3:15 ary ao ka napaka-amponareo fiadanany Kristy fa ho amin'izany no ny antsona anareo tena iray ny fiadanana no mapakevitra farany amin'izay zavatra hiditra na koa izay ivoaka hitanareo lalao baolina zao matetika nasositra de evy mijery baolina foana de indray alina izy nijery lalao ray de nisy arbitre nanao fitsarana tsy nety mihitsy zany hoe tena ratsy le izy zany antsoiny amin'ireny hoe baolina voadona ary tena efa nivoaka ny tokony izy zany kanefa ihany maty le baolina de sy devy moa ny aran-jeren'izany de hoe aho hoe matokio faranantsika amin'ny Tsipriana zany de hoe aho hoe zany zao de adalàna ianao zany milaza fa ny arbitre no tompony teny farany raha ho marina iny na ho diso hoy izy hoe foatr'izany foana zany jereo ny antomatonga izany teny zany nampiasaina tamin'ny dikateny hafa amin'ny Baiboly hoe aoka ny fiadanana no arbitre amin'ny fiainanareo ny arbitre manana ny teny farany amin'ny lalao ka na zany anaty na ivelany ka raha ny fiadanana no arbitre tsika de rehefa manana fiadanana de afaka mandroso rehefa manomboka very fiadanana de mila miala zany na de tsy azoko aza ny anton'izany mariny na de tsy azoko aza ny anton'izany hoe na hoana indrindra fa rehefa tsy azoko ny anton'izany satria ianareo ny ataontsika matetika amboarintsika ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra ny fombantsika amboarintsika hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra lalantsika ny olona hafa rehetra manao zany maninona ny tsy za zany tsy haiko aloha fa tsy manosokevitra anareo amin'izany manara fiadanana nisy fotoana nandalo fahatsiarovana hoe tsy nisy zavatra afaka nataoko izany de tsaroka ny teny tamin'Andriamanitra hoe le resaka lalana ety izay resanao iny lalana etiko mietery foana isa-taona
de io zay tsy misy hevitra ho anentanofonao amin'izany fa hitanareo zao tena tiako ny fiainako zao eno kely azafady efa tena mekely ny fotoanako fa tena mila tafitako aminareo ty mingavy azafady mba ho an'ny hoavinareo mba ho an'ny fanjakan'ny lanitra mba ho an'ireo olona rehetra zay mifanerasera aminao isan'andro eny anelakely ny tontolo eny mingavy aleo Andriamanitra azony lalany eo aminareo ataovy amin'ny fomba an'Andriamanitra re zany ka rehefa manao tsy izy de tsy zany tsy mampanina azy ataony olo-kafa rehetra de tadio fa izay ataon'izy ireo de tsy misy idiranao aza manadalazy amin'izay adyhevitra kory mila mivavaka amin'Andriamanitra sika mba hikasika ny olona misehatra eo amin'ny fiainany raha toy ny zavatra izay ataony ka efa tsy mety aminy de ny olanao ihany jerena fa ampy ho saintsainao zany amen arak'izany zao ray amin'ireo antony tsy afitantsika miatrika ny olana eo amin'ny fiainantsika de tena sahirana loatra sika miatrika ny olana eo amin'ny fiainan'ny hafa manana fiasatelo ny fanahinao ao no nananao fifandraisana amin'Andriamanitra any ianao mifanerasera amin'Andriamanitra fanahy eo amin'ny fanahy bavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana sika any ianao no mahazo fikasiana sy fanambarana zavatra mahafinaritra ao anaty fanahinao zany zay ahafanao mahalala zavatra de tsy hainao mihitsy zay nazy anao zany amen matetika rehefa mitory-teny misy olona milaza amiko hoe mamaky ny mailoko ianao ao no nalalanao zany tsy tonga de haiko eto izany fa nahalala zany koa satria tonga tato amiko zany ary ny fiasan'ny fanahinao fahatelo de ny feon'ny feritreretanao averiko indray mitoiza mianatra foana mba nananao eritreretra miasa foana eritreretra manameloka any amin'ny zavatra rehetra nefa tsara kokoa no mihaja sy fankatoavana ny eritreretra ao rehefa eo pitombony ianao afaka mampanantena anareo fa raha mitombo amin'Andriamanitra nareo vao mainka hitombo de hitombo ny fahafahanao tombo fahatakarana koa hatrany ianao amin'izay mety aminao sy zay tsy mety fa ao anatin'izany koa aza miaina tsisy fiadanana zany satria ny marina tsy afaka mitombo amin'ny fahamasinana ianao raha tsy manana fiadanana aloha dao jerena ny Hebreo 12:7 mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo fiadanana zany no tena hitarika atsika eo amin'ny fahamasinana mba azonareo ve zany isaky ny fotoana anaovanao tsy amin'ny olona ary eny amin'Andriamanitra tsy amin'ny nofinao de eny amin'Andriamanitra tsy amin'ny namanao de eny amin'Andriamanitra de efa manao dingana ray ho any amin'ny fahamasinana ianao Baiboly tsy nilaza hoe mila mahatratra ny farany sika fa hoy izy hoe mila araitsika zany de zao no anaratsika azy manao zay anaovanareo fanambarana andro any ary betsaka taminareo nefa nanao zao fa raha tsy zany raha ny olona zay mijery tele tsy mbola nanao azy mangataka anareo hanomboka anaja ny eritreritrareo zao na olona efa navoziny ianao hoe olombo vonjy ny eritreritra ao zany any ho any fa eo foana ihany zany izay mahalala fa misy ireo karazan-javatra zay ataonao ary na de tsy voavonjy azy ianao de misy ireo zavatra zay ataonao zay hainao anatinao lalany fa tsy mety ny sasany de fialatsiny amin'izay zavatra ataontsika daladala eny fialatsiny sasany eniko tamin'olona zao hoe tena hitanao efa tena taonjato fa 120 zao azafady fa Andriamanitra tsy miova zany mihitsy tsy mbola nanova ny fitariana zany izy ny fahotana de fahotana zay tsy mety de tsy mety ary zay mety mbola mety foana de hitanareo zao jereo kely afa hiteny aminareo mbola tena maranitra lavitra no ataonao ianao matetika eny araka misaina ohatra tena tsara zao za zao hoe voan'ny fampianarako lay tapany valo amin'ny fianarana fitiavana ny fizarana voalohany zao de natsina hoe ny fitiavana de nyresaka fotsy ny amin'ny karazana endrindrehetra ny fitiavana maro-po mora fanahy mampianatra zany de eo voan'ny fianarako ny fitiavana tsy nahalala zavatra mikasika zany zany hoe nahalala kely fotsiny angamba nefa hitanareo tena mbola lavitra ny fandehana amin'ny fitiavana de navelandeha voany McDonald andray andro fa hoe andeha hiditra zay de isotro kafe de hipetraka eo amaky ny mailanay fa de tena zara fa nahita hipetrahana de teo McDonald namaky zany de zay
de tia mipetraka eny azavany zay satria ny masoandro mitaratra eo mivaravarakely de tena tianay zany indrindra rehefa miverina avy manao voyage zay ka tena reraka iny tsy misy afa-tsale koa moa manodidina le restaurant ka betsaka ny olona makao am'le restaurant de hoe maninona raha tonga de miditra ianao de maka toerana vazahaka kafe aloha zao niditra de nanesy ilay toerana tao de nahita chalet ray zao niezaka ho any am'izany fa ankoatr'izay tazany masoko teo nahita olo-kafa koa zay efa niezaka reo amin'io chalet io eny ary ka za malala fa ny fitiavana de mitsinjo ny hafa fa za tsy nihevitra ny hafa zany fa mila an'ilay chalet zao tena segondra vitsy fotsiny nanaovako fanapahan-kevitra nofoko ny laza hoe tonga de alaivo zany fa nieritreritra nanao hoe misy olona avy any an-trano any ka tonga de nafainganiko aingana zany de zao no zavatra ataontsika tonga de lasany zany teo am-pieritrereta zay matiako ny eritreritra efa haiko fantatro fa tsy nety amin'ny toetrako zany fa tsy nisy afaka nitoroteny tamiko efa haiko tany anatiko lalina tany onareo hoe aiza kosa ry zany zavatra kely zany ve de ampisy olana fa raha tsy matoky amin'ny zavatra kely nareo tsy mba napaka zavatra be zany mihitsy lizy ny olona mandinike tena hainy le madame fitsapana avy tamin'Andriamanitra zany fantatry devy le madame mipetraka teo am'le chalet zay teo anloko teo ka zana natrika azy de io devy tsy manina vera miara-mipetraka aminareo tsy isy toerana tsony mantsy de zao nataon'ilay madame fa lasan'olona ny toeranao zany zao no tena ara-nofo atsika zany hoe le olona zany ohatrany hoe mampianatra ilay tapany fahavalo amin'ny fitiavana azy zao nofoko mitady ilay chalet za manana planina mietretro milaza hoe aleo azo leranga le toerana de za zany tena nanao hoe araka ny voalazako mbola maranitra lavitra noho izay veritsika sika marina eo omentsika fideran'Andriamanitra fotoana tokony elana amin'ny fialatsiny zao aza manome tsiny ny hafa ajanao ny fitadiavana ny hevintsika amin'ny zavatra rehetra de manaova fanambarana androany tombo tianao zao zavatra tsara na tonga de tsy anao mihitsy za tsy te tsara velatsia zany za tsy te daladala za te iseho araka an'Andriamanitra any amin'ny toerana zay tsisy azy mihitsy za te hiasa anao Andriamanitra tiako ampiasainao amin'ny isan'androm-piainako ary manao fanambarana zao Andriamanitra tsy ho vitako zany raha tsy ampianao fa tsy misy hevitra afaka manao zany rery haiko fa tena mila mandany fotoana kokoa miaraka aminao mba hisandratana amin'ny teny fa raha ampianao de anao ny tsara indrindrako isan'andro mba hiezaka ho tarihan'ny fanainao fa tsy ahasositra anao na ny olona azavao ny eritreritro de avelao alala ny famarinana satria haiko fa ny famarinana ny tena anafaka tanteraka marina eo ome fideran'Andriamanitra